dia mbola fahaletrany miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirizana fo izao hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray dia misaotra mankalaza ary manome voninahitra anao mandrakariva izahay noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao lehibe. Mbola hitezanao hiala-nenina aminay, manambara ny marina mba handraisanay ny fahasoavana sy ny fitahiny, dia sokafy ny masom-panahinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mba hatakaranay izay ambaran'ny teninao ary mba handehananay hampanaitretena mandrakariva. Tenena Jehovah fa meno ny mpanomponao, ny anaranao Jesosy. Amen. Falimeraba-tsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Mbola miresaka kely mahakasika ny Pasika ihany isika, satria ny Pasika raha fitinina amin'ny teny fohy dia fanafahan'i Jehovah ny zanak'Israely ho afaka tao amin'ny tany Egypta. Ary raha ny hevim-panahy indray amin'izao androntsika izao dia fanafahan'Andriamanitra atsika mba tsy fikitra amin'ny tontolo feno ota, fa mba hita ny fahazavan'ny teniny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mba ho afaka amin'ny fanandevozan'ny ota izotra ho amin'ny lalan'ny famonjeny. Inona moa no nahatonga ny fanafahana? Satria voageja ny zanak'Israely, voageja ny zanak'olombelona rehetra. Ary tamin'izany vanim-potoana izany dia voageja ara-baka teny ny firenena matanjaka ny zanak'Israely dia ny firenen'ny Egyptiana izay matanjaka noho izy, vokatra ny fiodinana sy ny fanadinoana an'i Jehovah. Ary izay fiodinana sy fanadinoana an'i Jehovah izay amin'ny androntsika, izay le vokatry ny ota, voageja ny Satana, zanak'olombelona rehetra, vokatry ny ota, anika tafasaraka amin'Andriamanitra, tsy mahita lalaka le azahoam-pamonjena, na dia nitady tamin'ny fomba rehetra ary ny ho afaka tsy afaka. Dia izay no nahatonga an'i Jehovah niditra an-tsehatra, nitaraina ny zanak'Israely namaly vavaka Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vahaolana ray goavambe faratapana, dia ny zanak'ondry tsy misy kilema izay novonoina ka antoka natafavoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Toraka izany koa ara-baka teny tamin'izany fa misy hevim-panahy ao ambadik'izay rehetrarehetra izay, tsisy azo ny zanak'olombelona natao ahafahana mihavana amin'Andriamanitra indray raha tsy amin'ny alalan'ny fanafahana, amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy izay mirotsaka nitondra famelan-keloka ka nahatonga fampihavanana ny zanak'olombelona tamin'Andriamanitra, ary izay raha latsaka izay midika famonoana an'i Jesosy Kristy. Noho izany tokony ho ao an-tsaina mandrakariva ny fanoloran-tena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, tsy atao atsirampana, tokony ho saintsaina andro aman'alina ny antony fahafatesany mba hitandremantsika ny amin'ny fiainantsika, mba tsy hahatonga antsika ho isan'izay ho very. Kanefa izay firenena nambabo ny zanak'Israely izay, na dia niezaka raha ny zanak'Israely ho afaka amin'ny fahoriana ninja taminy, tsy avy amin'ny herin'ny tenany fa avy amin'Andriamanitra no niditra an-tsehatra nandringana ny fahavalony. Dia torak'izany koa amin'izao androntsika izao, maty Jesosy Kristy, resy teo amin'ny hazofijaliana ny fahavalo rehetra, fa saingy tsy hoe resy dia mivoaka ho mpandresitsika, fa mila ekentsika izay fahafatesan'i Jesosy Kristy tamin'ny andro Pasika izay, izay vao mivoaka ho mpandresitsika. Ary izay fanekena ny fahafatesan'izay dia misy toromarika be dehibe apetrak'Andriamanitra amin'ny olona ho tanterahany, izay vao mivoaka ho mpandresy. Ary torak'izany koa tamin'ny zanak'Israely, tsy hoe maty ilay zanak'ondry tsy misy kilema, tafavoaka ilay zanak'Israely, fa nisy toromarika be dehibe napetrak'Andriamanitra tsy maintsy narahana mahakasika an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema, dia tao ny fahavononana iainga, tao ny fihinanana ny nofon'ilay zanak'ondry miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira,
taony raha tetina amin'ny tato-ambaravarana sy ny tolam-baravarana zany rehetrarehetra zany tsy maintsy nekena kanefa ny fanekenan'izay tsy maintsy voalohany indrindra ohatsy ny zanak'Israely maty ny zanak'ondry tsy misy kilema nisy olo toerana azy fa raha ny tokony ho izy ny tokony ho rengana teo tafavoaka izy noho izany tsy le zanak'Israely kory nahery ka navita nandringana ny fahavalo zay firenena goavana tamin'izany vanim-potoan'izany no nanandevo azy de ny firenen'ny Egypta tsy vitan'izany Andriamanitra niditra an-tsehatra amin'izao androntsika izao mitandindon'izany tsy isika koa no manana fahefana handresy ny fahavalontsika fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ahafahantsika mandresy ny herin'ny nota zay Satana ny fototra ny poerany ary zay ny tokony hoatsaitsika mandrakariva. Inona moa ny antony mbola hampatsiavintsika zava-miafy ny mahakasika ny Pasika ary ny Pasika raha baiboly io resahantsika io Pasika raha baiboly zay fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy fahatsiarovana ny fahafatesany zay zanak'ondry tsy misy kilema zay tokony atao an-tsaina mandrakariva satria izay no mitaizantsika izorantsika ho amin'ny lalan'ny famonjena araka ny resahantsika hoe ny Pasika de tena fanafahana zava-miafy no ambadiky ny Pasika famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema fanafahana ny zanak'Israely le fanafahana mila takaritsika ny heviny tsy midika fa efa voavonjy ny zanak'Israely tsy midika fa efa voavonjy isika na de maty ara Jesosy ary be deaibe ny adevitra mahakasika an'io eo anevy mipitory filazantsara hoe matoky fa efa voavonjytsika satria efa maty Jesosy. Ny famonjena ny vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana fa zasy ianao tsy mbola voavonjy fa misy zavatra andrasana amintsika tahaka ny zanak'Israely hoe voavony le zanak'ondry tsy misy kilema fa misy fepetra tsy maintsy napetraka fa rehefa tsy hanaraka an'iny fepetra iny tsy tafavoaka tsy afaka tao amin'ny tany Egipta rehefa tsy hanaraka ny fepetra apetraky ny zava-miafina mahakasika ny hazo fijalian'i Kristy tsy misy famonjena zany. Noho izany raha jerevantsika any amin'ny Exodosy ny tantaran'ny Pasika tafavoaka ny zanak'Israely afaka ny zanak'Israely fa tsy voavonjy satria manomboka hatreo afaka teo ambanin'ny vahoan'le firenena nangeja azy ary misy lalina tsy maintsy izorana satria ny lalina tsy maintsy izorana miainga eo amin'ny tany Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana ary zay fidirana amin'ny tany Kanana zay arabaky teny tany amin'ny testamenta taloha zay ny tandindon'le famonjena tafiditra ao amin'ny tany Kanana tsika zay natao hoe voavonjy fa tsisy tany Kanana arabaky teny idirantsika tsony amin'izao vanim-potoana zao fa ny tany Kanana zay idirantsika de ny fiainana mandrakizay zay ao aoriana ny fahafatesana zany hoe mandra-pahatonga ny fahafatesana zany mbola eny an-dalantsika mizotra makany amin'le lalana makany amin'ny lalam-pamonjena ary tsy maintsy manaraka ny toromarika apetrak'Andriamanitra ary zay no mahatonga antsika amin'ny resaka hoe mbola olona afaka tsika zao eto zany ny tiana ho resahana resakitsika tamin'ny farany Pasika anankitelo ny Pasika kristianina zay tsy ny faefatra amby folo ny volana Nisanina ny Pasika faefatra amby folo ny volana Nisanina ny resahantsika zay tena ankalazain'ny kristianina mahatoky ny tenin'Andriamanitra zay vitso ny manaraka an'izany ny Pasika kristianina zay fahatsiarovana ny fitsanganan'i Jesosy zay be deaibe ny manaraka an'izany fa tsy hitantsika ao anatin'ny baiboly ary ny Pasika zao tontolo zao kanefa naizanana tsy zany maty Jesosy ary tsy maty ho an'le Pasika nitandrina ny faefatra amby folo ny volana Nisanina fotsiny io Jesosy io fa maty ho an'izao tontolo zao ka na mitandrina ny Pasika faefatra amby folo ny volana Nisanina na mitandrina ny Pasika kristianina na mitandrina ny Pasika zao tontolo zao olona afaka daholo tsika amin'izao vanim-potoana zao na mino ny olona na tsy mino na ilaza ary ny olona hoe diso zany zay ny fahamarina olona afaka satria maty Jesosy vita ny famonjena afaka daholo tsika rehetra. Inona ny mahafaka atsika mbola velonaintsika mbola manana safidy tsika afaka manao zay tiantsika atao fa sainky
zay le fanafahana nataon'i jesosy ho an'ny olon-drehetra zay de fampisaintsainana ny zanak'olombelona hoe io ny lalana zay izorana fialamenin'andriamanitra mba hahafahan'ny olona mitodika amin'andriamanitra ka tena hitodika amin'le famonjena vitan' jesosy teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny 4 volana nisanina fa raha mbola velonaintsika de mbola azo lazaina hoe mbola misy famondram-po ho atsika tsiraray avy ahafahan'andriamanitra mamonjy atsika raha mety isika afaka daholo tsika. Fomba filazako azy de hoe fahafahana vonjy mainka tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy satria tsika mbola tsy voavonjy, mbola hitantsika moa amin'ny manaraka satria misy fanimpom-pavahana indray zay mampiseho ny tandindo ny tena fanavotana tanteraka fa tia mbola fanafahana tsy manao ho zava-tsinitsinina akory ny fahafatesan'i Jesosy Kristy fa mba tsy hatongan'ny olona tena hitompo teny fantatra isioka mbola tsy tafavoaka ny ala mba tsy hatongan'ny olona anantena zavatra tsy mbola misy amin'ny fiainany fa raha mbola velonaina izy de miaina ao anatin'ny fahafahana vonjy maika fa ho avy ny vanim-potoana anankiray amin'ny fiverenan'i Kristy eny amin'ny rano lanitra vanim-potoana ny fitsarana zay io no anaovana fanafahana madiodio ny olona zay azo antoka fa manaraka ny fipetranapetrakaandriamanitra tao anatin'le fahafahana vonjy maika amin'izay vanim-potoana zay izy ho afahana madiodio avotana ho vonjena izy amin'izay vanim-potoana zay. Fa eo koa nefa no hijerevana ny hoe iza ny olona le mena fahafahana vonjy maika kanefa tsy miverina tamin'le lalàna napetrak'andriamanitra de eo mandray fanamelohana ho any amin'ny fahaverezana mandrak'izay izy kanefa andriamanitra tsy mamely tapoka fa nambarany de meloa nefa ny lalana tokony izoran'ny olona fa manana safidy ny olona na izotra amin'ny lalana tokony ho alehany izy na tsy ary zay zavatra zay no mampiseho famorampon'andriamanitra lehibe ho an'ny olona. Raha iverenantsika ny tantaran'izay pasika zay le fahavalo zay noresena tsy herin'ny zanak'Israely akory, le fahavalo zay noreseny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tsy herintsika zanak'olombelona fa tena fanapahan-kevitr'andriamanitra manokana no ny fahatsapany fitarainan'ny olona zay mahatsapa fa tapidalakale de io ny vahaolana faratapony mariky ny farafialanen'andriamanitra amin'ny olony mba handraisany famonjena tsy hoe maty fotsiny Jesosy de mino an'izay fotsiny ny olona fa misy fepetra zay napetrany fa rehefa nanaraka n'le fepetra kosa ny olona de hijerytsika nge fanamporofony fa tsy nisy herin'ny zanak'Israely akory nandringana ny fahavalo fa tena avy amin'Andriamanitra. Exodosy 12 Exodosy 12 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 ny zavatra nisy tamin'izany vanim-potoana zany rehefa avy nitandrina ny pasika satria le fepetra napetrak'andriamanitra ho sika de zao no anina ny zanak'ondry tsy misy kilema nihiboka tao amin'ny trano anankiray ndra zanak'ondry naterina tamin'ny tato-mbaravarana sy ny tolam-baravarana tamin'iny aliny ary taka ny olona vonika andeha kapy eny amin'ny tongotra ny tehany eny amin'ny tanany ny valahana voasikina tsara ary mihinana faingana zany hoe tsy mangatakandro fa miandry fotsiny ny vanim-potoana tendren'i Jehova zay izy ihany mamaritra an'izy io zay vao miainga zay no zavatra tsy maintsy andrasany de zay no asehon'Andriamanitra hoe mila manaraka ny fepetra zay napetrak'Andriamanitra ary tamin'io vanim-potoana io rehefa nihinana amin'izay ny zanak'Israely ary io nihinana hatramin'ny kelika hatramin'ny lehibe satria tandindo ny fandraisana fanasan'ny tompo ty finanana ny mofo tsy misy masirasira miaraka amin'ny zanak'ondry tsy misy kilema ny anana mangidy ary ny rarana tetina tamin'ny tato-mbaravarana sy ny tolam-baravarana fa hidin'i Jehova amin'io vanim-potoana io de mihinana hatramin'ny madinika ka hatramin'ny lehibe satria vatsy taka ny olona andeha lavitra de milohan'ny andehanana aloha manao voky tsara fa tsy hoe ny olon-dehibe ihany manao voky tsara fa ny ankizy kely tsy mahazo mihinana ary zay no mahadiso ny fandraisana fanasan'ny tompo ny akamaroany ny fiangonana rehetra minimikipy manoloana ny famarina ny tenin'Andriamanitra. Ny 9:20 amin'ny Exodosy 12
ka hatramin'ny andiny faharoa amin'ny telopolo dia zao ny voasoratra hoe ary noho ny mamaton'alina Jehovah namono ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egipta hatramin'ny lamatoan'ny Farao izay nipetraka teo amin'ny ambony seza fiandrianany ka hatramin'ny lamatoan'ny Babo tao amin'ny tranomaizina mba amin'izay voaloha teraky ny biby fiompy rehetra. Zay ny zavatra mitranga tamin'ny vanim-potoana io, tsy ny zanak'Israely netraketraka tamin'ny Egiptianina fio zavatra efa nambara dia mimeloa tamin'ny Egiptianina ary nambara tamin'ny zanak'Israely. Ka raha mino ny zanak'Israely dia manatanteraka ny baikon'i Jehovah, raha tsy mino izy tsy manatanteraka, ary raha vao tsy manatanteraka dia hiara ny fahoriana. Tsy misy toy izany fa niatra tao amin'ny tany Egipta zany rehetrarehetra zany, zany hoe hatramin'ny mbola ny lamatoan'ny Farao zany hatramin'ny lamatoan'ny Egiptianina rehetra ary hatramin'ny biby fiompy. Nataon'i Jehovah ringana avokoa vokatry ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra tamin'io andro Pasika io. Zay midika foana hoe vao miresaka Pasika ianao dia misy fahamononao fa tsy fitsanganan'izany mihitsy. Maty ny zanak'ondry tsy misy kilema, maty koa ny matoa ny Egipta rehetra. Ary zay fahafatesany zanak'ondry tsy misy kilema zay midika misolo toerana raha ny tokony ho izy ny matoan'ny Israely rehetra nge ny tokony ho ringany. Fa so ihany fa nisy an'le zanak'ondry tsy misy kilema dia torak'izany koa matoa afaka daholo tsika. Dia le Pasika dia tamin'ny namononan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana isika ny tokony ho levina tao koa. Fa nohon'i Jesosy Kristy dia mbola velontsika mandrak'ity ny androany fa teto afaka ny zanak'Israely satria nisolo toerana azy le zanak'ondry tsy misy kilema. Fa le Egiptianina zay tandindony tsy mino dia io hoe noho ny namaton'alina Jehovah ozy namono ny matoa rehetra tany amin'ny tany Egipta hatramin'ny lamatoan'ny Farao izay nipetraka teo ambony seza fiandrianana ka hatramin'ny lamatoan'ny Babo izay tao amin'ny tranomaizina mba amin'izay voaloha teraky ny biby fiompy rehetra. Mamaton'alina mbola alina nge zany ireo olona ary ny fo raha mbola alina Farao ozy dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny Egiptianina rehetra fa nisy fidradradradrana mafy tany Egipta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Pasika ny andro ireo olona fahafatesana manerana ny tanàna fa tsy fitsanganana. Fa tsy nisy fidradradradrana mafy ozy tany Egipta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana akoatran'ny tranon'ny zanak'Israely. Ary manahoana ny fitaitaina ny zanak'Israely tamin'io alina io alina dia nampaka ny Mosesy sy Arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana mialahy eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehanaka manompohan'i Jehovah araka ny nolazainareo ary ny ondra manosinareo sy ny ombinareo dia ento koa arak'izay efa nolazainareo ka mandehana fa mba tsofo rano ahy. Le fahavalo resy izany nandresiny fahavalo Jehovah naringany matoa rehetra. Fa rehefa tsy zaka intsony ny fahoriana niatra tao amin'ny tany Egipta ny zavatra nitranga dia zao tena androana ny zanak'Israely mandany ianareo mandeha ny fahavalo le nambabo mihitsy ianao ny teny hoe mandany nareo aza mijanona intsony aleonao mena ny fahaleovantenan'le zanak'Israely. Ny andin'ny fahatelo amin'ny telopolo dia nandodina ny olona ny Egiptianina ozy ka nampandeha azy faingana hiala tamin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izay rehetra. Dia nentin'ny olona ny koba ny voaleny ary raha tsy mbola voaisy masirasira sy ny viliany fanaova-mofo voafe ao amin'ny lambany tany atsorony. Zany hoe ny zavatra nitranga dia zao nidodosana le zanak'Israely nandeha dia lasa ny zanak'Israely amin'ny andro alina no nandroahana azy. Dia nijerevantsika hoe ny 7 volana Nisanina tao anatin'ny fenomanana volana fenomanana nge tsy mbola nisy jiramary olona tamin'izany manahoana ny zanak'Israely raha ndroahana tamin'iny alina iny ka tena hoe maizom-bolana tena maizy mikitro mandeha nitsoka ho hitan'ny zanak'Israely ve ny lalaka leny. Fa zay ny mahatonga an' Jehovah hoe tena ny Pasika le fanafahana ny zanak'Israely ao anatin'izay verina fa maizina indrindra tsy ahitana lalaka le kanefa mbola misy an'le volana mazava nomen'i Jehovah ny zanak'Israely zay tena nanazava ny lalany tao ny nivoahany zanak'Israely. Fa ny zavatra tena sotomintsika dia ny hoe Jehovah no nandringana ny fahavalo
ringana ny fahavalo tamin'ny ovan'nytaona io tsy nisy niangana ny fahavalo jehova ny tomponatoka nandresi ny fahavalo raha vao manaraka ny fipetra napetraka jehova na iza fahavalo mangeja manandivo afaka eo ambany vahoany zany fahavalo zany ary zay miantso atao amintsika mandrakariva manoloana ny afatry ny pasika zavatra goavana indrindra ampitan'andriamanitra amintsika tsika mangina jehova no miady na manahoana na manahoana ny hery sy ny tanjaky ny fahavalo vao manaiky fotsiny sitrapon'andriamanitra manafaka andriamanitra eo ambany vahoan'ny fahavalo zay manenjika eo ambany vahoan'ny mpampijaly ambany vahoan'ny firenena na de faran'izay matanjaka ary eo ambany vahoan'ny satana afaka fa miparaingo mipetraka mandrakariva anaky marina foana ve le olona fa ny zavatra tsara ho fantaritsika zay fanafahana nataony jehova tamin'ny zanak'israely fanafahana nataony jehova tamin'ny zanak'olombelona rehetra tamin'ny nafatesany jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tsy fiafaran'ny lalana akory re olona ny fiafaran'ny lalana na tokony miafara amin'ny famonjena fa vo fitombohan'ny lalana manomboka miaingy fitombohan'ny di fa tsy fiafaran'ny di fa matetika ny zavatra mitranga vokatry ny fitoriana filazantsara mivaona eritreretin'ny olona fa fiafaran'ny di le pasika tsy fiafaran'ny di ny pasika ary zay ny mahatonga ny olona diso eritrereta ka manao hoe pasika fitsanganana satria zany fitsanganana zany ndray miafarany di ndika miafarany di nandalo tamin'ny fahafatesana mitsangana ianao tsika mbola tsy nandalo tamin'ny fahafatesana fa fitsanganana fanantenana ho atsika kosa satria maty jesosy de tsy maintsy maty tsika tsangana tamin'ny maty de tsy maintsy hitsangana tsika fa ny olona manahoana no hitsangana ny olona nanaiky ny fahafatesan'i jesosy kristy no mitsangana kanefa azotsika hiainana koa ety amin'ity zao tontolo zao ty eo amin'ny fahoriana lalina menjady na amin'ny isa-tokantrano na amin'ny isam-patan'olona na amin'ny faritra na amin'ny firenena verina ho amin'ny famarinan'andriamanitra taka ny zavatra hitatsika eo amin'ny bokin'ny eksodosy toko 12 afaka amin'ny vahoan'ny fahavalo isika voninahitra ao an'andriamanitra reriany vavakisika misotranao jehova andriamanitra ray no miteny fampatserovana omenao anay mandrakariva satria tsisy zavatra zay tsy hainao eny fa na de ho anatin'ny aizina azy mampidirany fahavalo ny olonao mahita fahazavana foana ianao mba hitantanana ny vaokanao hivoaka atao anatin'izany aizina zany mba hita ny fahazavanao mahagaga de matoko sy mino fa fanahinao masina de hiasa mandrakariva ao anatin'ny olonao mba hafantarany tena marina misaotra indrindra ray ny anaranao jesosy amen novelomantsika amin'ny anaran'i jesosy manomana fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva